misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahalmerabantsika tsirairay avy ndraika tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ity fifaliana hatrany ary manao fahasoavan'ny tompo aminao zao manaraka izao fandaran'izao alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio ary dia hivavaka isika ry tompo Andriamanitra eo mbala misaotra anao manokana izahay noho ny amin'ny fitarihanao anay ary koa ny fitantananao sy ny fiarovanao eto izay ankehitriny tompo dia azo ny hery avy aminao dia ny sakafom-panavy aminao dia ampianaro izay ary amboleo zavatsoa aminay amin'ny fomba fanaonay ary ny fomba fieritseritra ihany koa ka ianao tokoa ny novelona ao anatinay aminaran'i Jesosy amen. Loha teny lesona antsika androany dia manao ny ten'Andriamanitra rery ihany tohisantsika ny fandinihana ny ten'Andriamanitra hoy ny Jaona 4:9 raha amin'ny herin'ny tenantsika dia tsy azontsika atao ny mandany fitakiana ny dedadeda ataon'ny nofontsika izay efa lavo amin'ny alalany mantso no akany Satana fanahintsika fantatsy Kristy fa hanatona ny olona tsirairay avy Satana mba hanararoatra ny fahalemena izay nolovany sy hamandrika amin'ny alalan'ny hevitra diso izay asosony izay rehetra tsy mametraka amin'ny fitokisana amin'Andriamanitra koa raha nandeha tamin'ny lalana izay tsy maintsy hodiavintsika ny tompo dia nanomana ny lalana azahoantsika mandresy izy izay tsy sitrapony ny hametrahana antsika eo amin'ny toerana tsy azahoantsika tombon-dany eo amin'ny ady amin'ny Satana tsy tiany atahotra sy ho kivy isika amin'ny fanafiana izay ataon'ilay menarana matokio izy izao efa naharesy an'izao tontolo izao avy ny anjenan'izao tontolo izao nefa tsy manana n'inona to amiko izy hoy Jesosy tsy nanaiky ny hanoty izy na dia tamin'ny heritreritra aza dia tsy nilefitra tamin'ny vakam-panahy mety toy izany tokoa izy amintsika ndray tamin'ny maha-Andriamanitra maha-olombelona Kristy vonona ho amin'ny ady izy noho ny fitoeran'ny fanahy masina tao aminy ary tonga izy mba hanaovany antsika ho mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra raha mbola miray aminy amin'ny alalan'ny finoana isika dia tsy manan-kery amintsika ny fahotana mandray ny tanan'ny finoana ao amintsika Andriamanitra ka tarihiny hamikitra mafy amin'ny maha-Andriamanitra amin'ny Kristy mba hahatratrara antsika ny fahatanterahany toetra amam-panahy ary ahoana no hahatanterahan'izany nasehoan'i Kristy antsika izany inona no fomba nandreseny teo amin'ny ady nataony tamin'ny Satana fa ny tenena mipetraka izany ny valiny dia izao tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary nomena antsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany tokoa isika rehefa afanandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filany izao ny teny fikasany dia azony mandrakariva izy ny teny rehetra izay naloky ny fananavan'Andriamanitra ny tokony hivelomantsika rehefa mamely anao ny fakam-panahy dia aza mijery ny toe-javatra mitranga na ny fahalemeny tenanao fa ny herin'ny teny jerena izay no jerena
ary izay no azony manjakariva. Amen. Afakasika rainay tsara anjezan-danitro mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao, misaotra anao ihany koa izay ohatra lehibe ao amin'ny fiainanay, misaotra Tompo izay mialolana anay ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Mangataka aminao izahay mba mandeha tongotra ao tokoa anay no andehananay, ka izay rehefa nolazainao ka tokony ho tanterahanay dia anana rispo sy anana fahatsiarovan-tena ary indrindra fanetretena izay tiany hanaraka ny sitraka ao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.